Alarbi fa ny volana novambra 13 manatitra ny araba tokolasy tokovavy tonga sondray ato anatin'ny fampalalam-baovao faharoa eto amin'ny fahita lavitra ma TV manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany ny makasika ny raha-pirenena ny vokam-pifidianana vonjomaika eo ihany koa ny fanokevitra manodidina izay ny lanonana ara-miaramila izay nanomezana kalona ny andron'ny firenena io ny andiany fa 4 izay navoaka tamin'ity androndroany ity ary ny akon'ilay aitrano tesy ambato mainty satony amin'ny tena amitsika ihany reo fa dia manasanao araka ny fanambara teo anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany hatreto aloha ny vokam-pifidianana izay navoaka ny CENIT dia ny dokotera Hery Rajaonarimampianina sy ny kandida Hery Rajaonarimampianina no hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa efa samy miomana fatratra amin'ny fiatrehana izay fiodinana faharoa izay ny pomba ny reto kandida roa tota ireto andao raha antsika ao anatin'ity fanadidina hoetiny vola ravavy tsirakotarson ity makasika an'izay. Samy milaza fa manaiky amin'ny vokam-pifidianana izay navoaka ny CENIT hatreto ny mpiaradia amin'ny Dr Hery Rajaonarimampianina sy Hery Rajaonarimampianina. Ho an'ny mpanohana ny Hery Rajaonarimampianina dia nilaza ramatoa Lanto fa tsy kivy manoloana amin'ny vato izay azon'ny kandida toanany sy ny vokatra navoaka ny CENIT. Vokam-pifidianana teo zahay tsy kivy ary tena hoe courage zay anao ny deuxième tour ary ampandresy ary zay manatena ny andresy amin'izany deuxième tour zany satria nahoana zahay ane roa volany tsy nangalatra fotoana zay tsy nanao hoe pré-campagne ohatrin'ny sasany zay nandritra zany satria tena roa volana no nanaovanay an'izany inona moa zany campagne propagande zany kanefa reny ny vokatra zany hoe faly zay nahazo ny vokatra io fa misy ihany koa miezaka ngeza be mbola ho ataonay mba ampandresena ny kandidanay hatramin'ny farany. Ho an'ny antokoziva izay manohana ny kandida Hery Rajaonarimampianina dia milaza fa hoenjana ny lalao amin'ny fiodinana faharoa ary everin'izy ireo fa ilaina ny fahavononana sy ny fiombonana eo amin'ny mpanohana ny kandida larana fa 7 Ny fiodinana faharoa zany dia tokony teraka fahavononana ho an'ireo olona izay anohana izay kandida tafiditra amin'ny fidirana faharoa izay efa fatapatatra amin'izao fotoana izao dia tokony hovonona tanteraka na arakevitra na ara-pitaovana na ara-patana satria izay dia mahita fa hoenjana ny lalao amin'ny fiodinana faharoa ka dia tokony vonona ny vahoaka. Samy manana ny heveriny fa tokony hanatsarana ny fiodinana faharoa ny mpanohana ny kandida roa izay mety hifaninana ny fifidianana fiodinana faharoa. Ilaina ny fiara-miasa akaiky eo amin'ny CENIT sy ny fokotany afahany manana ny fifidianana ho kosa ramatoa Lanto zay moa efa niteny hoe nisy fotoana niteny hoe tokony tsy nampiarahana ny deuxième tour sy ny solombavam-bahoaka fa na izany any betsaka ny lesoka tao ny lesoka indrindrandrindra fa ny CENIT zany izay be dia be ny taraina be tinga amin'ny fifidianana be mpitaraina indrindra kanefa na izany ary za tena nahita koa hoe tena ny lesoka tokony niara-niasa foana tamin'ny fokotany ny CENIT zany chef fokotany satria inona ny tenenako an'izany be dia be raha ny ao aminay fotsiny zao dia nisy ny vadiko zao tsy tafiditra ao anatina lesy mpifidianana nefa be dia be ny olona tsy tafiditra zany hoe nampalahelo fa verzo tsy fananina zany le olona dia tena nampalahelo satria nisy fiatraikany izay tamin'izany valim-pifidianana zany tia nefany dia niteny mihitsy ny premier ministre nandritra n'ireny fifidianana ireny hoe tsy maintsy hojerena ao anatin'ny conseil de gouvernement ny anarenana n'izany lesoka rehetrarehetra izany mampalahelo nefany fa zay moa ny tapaka dia manaiky zahay hoe inona no hany fa tsy nisy ny révision zany liste électorale zany ka mampalahelo izy satria ahoana zany ny anaovana ireo olona te hifidy nefany verso ireo. Nitaky ny anavozana lisy mpifidianana nantokoziva mpanohana ny kandida Dr Hery Rajaonarimampianina. Ny raha tsika mahita aloha ny be dia be kritikan'ny olona tamin'ny fiodinana voalohany tsy fantatra moa hoe anizany tena diso fa be dia be manao kritika fa ny amin'ity fiodinana faharoa ity miaraka zany amin'ny députation ny présidentielle fiodinana faharoa ka tokony mba ho révisena avokoa zay zavatra tsy nety tao amin'ny listre ny mpifidy ary manaraka izany
tokony atao matimatotra kokoa ny fandehan'ny fifidianana amin'ity zany mety izoloara anankiroa amin'izao dia tokony ao anaty efitrano anankiray ihany no misy ny mifidy ny député sy mifidy ny président. Mariana fa efa samy mivonona amin'ny fiatrehana fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ny mpiaradia amin'ny Dr Jean-Louis Robinson sy Hery Rajaonarimampianina.